lasa mamiritra be ny tanàna. Zay ty mandoetra mana tena fampandrosoana nefa tsy manefa na ariary azy baka everina tonga fotsiny am'izao zay nareo zay tsy raha tianao androso ny tanàna aloavy ny etranao. Tsara ny taketanaka mikasiky famanarana ny vahoaka indrindra ho an'ny marary ka ity ambulance zay nazo ny fiarahamiasa commune Benosbe sy commune Agny La Réunion Saint-Pierre dia misy fangatana zay natao tany maire de la commune Saint-Pierre La Réunion dia valy any ka nahazo eo koa manana fisaorana lehibe filoha Madagasikara André Joely zay nagnaovana fangatana aminazy famoana ity ambulance ty rehefa tonga tao adego ny ambulance ty. Eo koa tsy adino ny fisaorana ny gouvernement zay tariny lehibe ny gouvernement zay Christian zay nagnamora ny famoana ity ambulance ty. Ka nivoaka tamin'ny conseil des ministres dia nagneky amin'ny famoana ity ambulance ty dia nakasitrahindreo ny famoragna famoana ity ambulance ty ka tegna sora be amin'ny gouvernement malagasy. Ka itoma za dia makasiky ny conseil municipal commune de Benosbe zay nakasitraka ny ampidirana ity ambulance ty ny fikarakarana momba ny fainkiana satria don rehefa don zay mandeha commune dia tsy maintsy ny conseiller no mandiniky sy mambolavola zay fanapahana fagnekena izay fankasitrahana ny fampidirana ty ambulance ty agnatin'ny fanagnany commune. Dikan'izay noho nisy fanagnany commune dia commune no miantoko ny carburant ny fampandehanana ty ambulance ty. Ny tanjona nakamin'ity ambulance ty dia hoe mampalalaka le olombelogno ato anatin'ny OSB ty fa misy marary miantso numéro vert 118 karaha pompier
fa izy moa mba andeha amin'ny radio zay agnambara numéron'ny chauffeur zay tolasty ka igny mivavaka mandeha mangala ny trano agny mandeha ny hôpitaly karaha zay koa ny mandeha sagnatria misy évacuation avitamisbe andeha Diego tsy mila famoamboana ny olo marary na fianakavianany marary fa commune miantoko tanteraka ny lany rehetra ny carburant fampiasana ty amin'ny mba hagnavoatana ny ato agnatin'ny communauté. Fitaterana andranomamy sy andranomasina Herendoza tandremo lahy fa tokana ny aina aza miandrika raha ratsy ny andro ataovy tomombana tsara ny fiomanana mitondrasy manaova salotraina arao ny toromarika ny tompona andraikitra ajao ireo fepetra momba ny fitaterana anaty rano ianareo mpanamory-lakana sy vedety madinika misy motera manarano fiofanana natokana ho anareo any amin'ny maso ivony APMF akaiky anareo indrindra raha misy ny tampoka na ny loza ampandreneso ny APMF sy ny zandary ary manam-pahefana akaiky anao indrindra